tamin'ny andro voalohany dia nisy ny tompavahana zay fanokafana moa zany ary fandraisana ny mpizaika rehetra zay nandray anjara. Fotoana ihany koa zany andro voalohany zany nanazavana tamin'ireo mpizaika ny votoatin'ny lohahevitra 4F famelan-keloka, ekekeloka, fahamarinana, fihavanana ary mahakasika ny famahana olana sy ny disadisa. Marihana moa fa nisy 390 ny mpivory mpandray anjara tamin'izao dinika izao. Tamin'ny andro faharoa sy fahatelo dia niroso tamin'ny antsoina hoe commission na ny asa vomiera ny mpizaika zany na ny vory da ary-mizara vomiera 10 ireo zay mpandray anjara tamin'izany dia ny lohahevitra 3 nodiniana tamin'ny vomiera isa-tokony. Lohahevitra voalohany dia ny réconciliation vérité pardon na ny fampihavanana, fahamarinana, famelana. Lohahevitra faharoa dia ny réconciliation, justice et réparation, indemnisation des victimes na ny fampihavanana, fahamarinana, fandaminana ny fanonerana. Lohahevitra fahatelo dia ilay antsoina hoe réconciliation, refondation de la nation et de la république na momba ny fampihavanana ny fanarena-pirenena. Tamin'ny andro faefatra dia ny vomiera Itambarambe no natao zay tanterana ny fekevitra ireo vomiera 10 tsirairay avy. Ary ny andro fahadimy farany zay sady famaranana moa zany dia ny fandraisam-pitenenana nataon'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery sy ireo filoha roa teo aloha araky ny fanambara moa zany tamin'ny tapany maraina moa no nanaovan'ireo filoha teo aloha ny anjara fitenenany dia andriamatoa isany Ratsiraka Didier sy Ravalomanana. Ary dia naravina ny taty isam-bomiera ary dia natolotra ny fitondram-panjakana foibe tarihan'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery ny vokatra zany fekevitra zay natao teto amin'ny CCI izany. Tonga nandray anjara araky ny nambara ireo solitena maro avy amin'ny faritra 20 ary dia voasolitena ihany koa ireo fiangonana sy finoana hafa zay misy ary tsy ao anatin'ny FFKM ao anatin'izany ny silamo. Teo koa ny solitenan'ireo filoha 5 mirahalahy mianaka. Voasolitena avokoa nandritry ny fionana ny filoham-pirenena zay nandray anjara mavitrika tamin'ity fionana ity na ny am-perinasa izany na ireo zay teo aloha. Tonga ihany koa ny mpandray anjara rehetra zay tamin'ny dingana nasionaly ary soratra anarana taorian'ny fiantsona zay nataonay FFKM. Tsy heviny antona fa ny dingana efa vita zay notarihan'ny FFKM momba ny asa amin'ny fampihavanana dia tanterahana talohan'izao fotoana izao dia efa nisy tamin'ny taona 10 tamin'ny taona 2012, 13, 14, ary tamin'ny faraparan-taona teo ary nitoy tamin'ity farana androany ity. Marihana fa ny fionam-be national na ny fivorim-be-pirenena ny conférence nationale zay dinika ho amin'ny fampihavanana no ny farana tamin'ity androany ity fa ny asa firosona lalana izorana ao amin'izany fampihavanana izany dia mbola mitohy ary zany indrindra no nisy ny fitsanganan'ny vomiera na commission momba ny fanjoina na ny commission de suivi zany izay ahitana ny solitena avy amin'ny FFKM, ny solitena avy amin'ny fiadinan'ny Republika, ny solitena avy amin'ireo filoham-pirenena teo aloha ary koa ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena araky ny sokatsiny avy. Ary dia mbola hitohy moa izany asa izany satria ny fekevitra no natolotra fa ny fanatanterahana indrindra moa zany tena zava-dehibe ary dia izay no antony isiny zany antsoina hoe comité de suivi na komity manjoy an'izany fekevitra natao teto izany.